Ampifaliana mandrakariva trano ny arabanantsika mpanaraka amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a. Fampianarana soratra masina fahatelo amby roapolo sahady androany a. I anandray no vehivavy ianarantsika. 7 andro mialohan'ny fiafarany fifaninanana zahoana 5,000 ariary a. Mbola tsy tara anao raha zao vao handray anjara. Mbola vao 4 fotsiny ny mpandray anjara mavitrika ao a. Mbola tsy tara mihitsy raha zao anao vao anoratra ao amin'ny commentaire amin'ilay fifaninanana hoe inona daholo izay fantatrao momba ny ana. Inviteo ny namanao a hanampy réaction. Fohy kely ny soratra masina miresaka momba ny ana ao amin'ny testameta vaovao a. Lioka toko 2:4-7 ka hatramin'ny 7:30 dia ho vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy mpaminany vavy iray koa dia Iana zanaka vavin'ny Fanuela avy amin'ny foko ny Asera. Efa antitra tokoa izy ary efa niara-niaina tamin'ny vadiny nandritra ny 7 taona taorian'ny Virjiny azy. Efa mpitondra tena tokony ho 420 taona izy ary tsy teo amin'ny tepoly fa nanompo andro aman'alina tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana. No niditra i Josefa sy Maria izay nitondra an'i Jesosy tao amin'ny tepoly tamin'izany ora izany a, dia nisaotra an'Andriamanitra Iana ka nilaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotany Jerosalema. Ry Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny Lioka toko 2 moa izany a, manomboka amin'ny 5:20 dia mitantara ny nitondrany Josefa sy Maria an'i Jesosy tao amin'ny tepoly tao a Jerosalema. Izay fomba fanaon'ny jiosy moa tamin'izany fotoana izany a, ny zaza vao teraka indrindra ny lamatoa dia atolotra amin'ny tepoly ka i Simeona ilay mpisorona tao amin'ny tepoly izany a dia niara-niasa tamin'ny ana haminany vavy tao amin'ny tempoly. Tsy dia mahazatra antsika kristianina loatra indrindra amintsika fiangonana ilay somary manilika ny vehivavy ho tsy mpandray anjara ao amin'ny tempoly ny maheno fa ny tempoly tao a Jerosalema dia nisy mpaminany vavy 420 taona izy no efa tao izany izy hatramin'ny fahatandroany fa efa 420 taona moa izy vao voatonona ao amin'ny testameta vaovao ny tantarany a. Fa i ana izany a dia sady mpaminany vavy izy a no tao amin'ny tempoly izy a, izany hoe nisy vehivavy mpaminany tao amin'ny tempoly tao a Jerosalema no evanjelistra voalohany nitory an'i Jesosy talohan'ny Jaona mpanao batisa izy a, ary ny lesona hitambarana izany rehetrarehetra izany dia izao hoe tsy manavakavaka Andriamanitra, tsy misy lehilahy sy vehivavy, tsy misy jiosy sy grika, tsy misy andevo sy tompontsony a, satria sady vehivavy ihany no taranaka andevon'ny Lea vadin'i Jakoba no niteraka ny taranaky Asera izay taranaky ihany ary tsy misy hoe jiosy fotsiny. Izay no mahatonga antsika rehetrarehetra pastora, mpiasa-piangonana, mpaminany manerana an'izao tontolo izao a, tsy voatery izay taranaka jiosy tsony no antsoin'Andriamanitra ho mpaminany fa ny olona rehetrarehetra na antitra anao tsisy retirety ao amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra fa 420 taona ihany mbola nanompo andro aman'alina tao amin'ny tempoly a, dia izay indray izany no ampaherezana antsika vehivavy indrindrandrindra amin'izao fampianarana fahatelo amby roapolo momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly eto amin'ny pejy izao. Araka ny efa nilazaiko teo, mbola mitohy ny fifaninanana, sorato ao amin'ny commentaire izay rehetra fantatrao a, izay efa nolazaiko teto a, izay rehetra fantatrao ankoatran'izay koa ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly a, dia tsy misy hoe ity ihany no interprétation marina momba n'io tenin'Andriamanitra io.
Na dia misy ihany ary ny atao hoe tena efa mivoana tsy izy tsony amin'ny norma izay apetrakan'olona sasany ka noho izany aza misalasala antsika manao commentaire, aza miteniteny foana mamoriporona fotsiny kosa nefa na izany ary fa manjary mampiana diso ny hafa izay mamaky ny commentaire antsika fa izay rehetra itarian'ny fanahinao amin'ny fahafantaranao aniana dia soratao amin'ny commentaire daholy. Fa isan'ny lesona anankiray lehibe tsy misy miady varotra mihitsy momba ny tantarany ana moa izany dia ny faharetany. Maharitra amin'ny fivavahana na dia efa anti-bavy 4-valopolo taona dia mbola manompo andro aman'alina ao amin'ny tepoly. Naharitra tamin'ny teny faminaniana izay nomen'Andriamanitra azy izy, efa voalaza ny Isaia tany aloha be tany, efa voalaza ny Mika fa hananjanaka ny zazavavy, voalaza ny mpaminany rehetrarehetra tany aloha tany fa ho teraka ilay mpanjakany jiosy, ilay Mesia, ilay mpamonjy, ilay voaositra hanafaka ny zanak'Israely dia nino ihana? Tsy hoe rehefa antitra ihany izany izy vao nahafantatra an'io ary tsy tenin'Andriamanitra tonga tamin'ny Samrery io fa nino ny voalazany mpaminany tany aloha ihana ka naharitra tamin'izany azo inoana tsara fa hatramin'ny fahatanorano izany izy efa nino hoe ho avy ilay Mesia, ho avy ilay mpanafaka. Dia nivavaka tao amin'ny tepoly izy miandry tamin'ny faharetana sy tamin'ny finoana ny fahatanteran'izany faminaniana izany hatramin'ny fahanterany. Tsy ny abandonna mihitsy ihana hoe efa ho fahafoana zaty. Izy Simeona niandry tamin'ny faharetana. Tsy hoe niandry pasiva fotsiny dia nipetrapetraka teo amin'ny tepoly teo dia nijerijery an'izay miditra avy any aiza ihany ary izao Mesia izao. Fa niandry tamin'ny vavaka sy fifadian-kanina. Izany hoe tsy fiandrasana mipetra-potsiny fa miandry amin'ny vavaka isan'andro, isan'alina. Tena hoe tsy matory. Na hoe efa ela mety efa tsy ho avy intsony angamba izao Mesia izao ka. Fa natoky sy nino ihana sy Simeona izay miaraka tantarainao amin'ny Lioka 2 fa hahita maso ny ahatongavan'ny famonjena, hahita maso ny ahatongavan'ilay mpamonjy, ilay mpanafaka ny zanak'Israely. Tamin'ity fotoana ity izany ny tantaran'ny fivavahana moa ny fivavahan'ny zanak'Israely dia nanomboka tamin'ny nivoaka avy tany Ezipta tamin'ny andron'ny Mosesy no nanomboka lasa firenena anankiray amin'izay ny foko 12 zanaky Jakôba izay nentin'i Josefa niara-nipetraka tamin'ny tany Ezipta tamin'ny andron'ny Farao ka rehefa lasa babo tao ry zareo dia efa lasa foko marobe, firenena marobe ry zareo no nivoaka avy tao no nivavaka voalohany. Mbola tsy nisy tepoly, tsy nisy tanindrazana izany ny jiosy tamin'izay fotoana izay dia taberna kely, trano fivavahana, trano lay mifindrafindra izay nentin'ny nivavaka teny an-dalana izany no fivavahan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Mbola taberna kely ny anarana izany hoe tamin'izy 7 taona tany anefitra izany rehefa nivoaka avy tany Ezipta izy mbola tsy nanohy ny lalana aloha fa nijanona teo an-tendrombohitra aloha. Mosesy niakatra 7 andro tany an-tendrombohitra nomen'Andriamanitra ny didy 10 izay vao nanomboka ny atao hoe fivavahan'ny jiosy, fivavahan'ny Israely amin'Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakôba. Araka ny anarantsika teto amin'ny pejy, Andriamanitry Sara sy Rebeka ary ny vadin'i Jakôba rehetra na ny vadibeny na ny andevon'ny vadiny. Izany hoe Andriamanitra efa nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Ezipta, nivavahana tao amin'ny taberna kely ihany no ilay Andriamanitra mbola nivavahany zanak'Israely ihany rehefa nanangana tepoly voalohany Solomona mpanjaka efa farabe ity izany izay vao
mpanjakany fanjakany zanak'Israely, ny mpanjaka voalohany Saoly mbola tsy nanangana tempoly. Davida naniry anangana tempoly fa tsy navelan'Andriamanitra satria be loatra ny rà latsaka teo an-tanan'i Davida, ka i Solomona zanaky Davida zany no mpanjaka voalohany nanangana ny tempoly voalohany teo amin'ny fireneny Israely. De io ilay fivavahana tamin'ny tabernakely, misy an'ilay didy folo, misy an'ilay arkanjely, misy zavatra maro be le tao amin'ny tabernakely any zany no nentina tao anaty tempoly. Misy an'ilay jiro anankifito, misy menorah, misy zavatra maro samihafa ilay nentina ny findrafindra tamin'ny tanty tamin'ny mbola tsy nisy tempoly ihany zany no nampidiry ny Solomona tao amin'ny tempoly izay natsangany tao a Jerosalema, araka ny efa hitantsika tamin'ny fampianarana teo aloha teo. Dia misy karoka teolojika nanam-porofo fa isan'ny nakana volamena nanamboarana ny tempoly tany a Jerosalema, tany a Madagasikara, tany Alakamisy n'Ambohima, tany a Fianaratsoa, zany hoe tena zavatra misy tokoa ny tempoly tany a Jerosalema. De rehefa babo moa, babo aloha voalohan'ny Israely tany avaratra, babony Asirianina, ilay antsoina hoe Samaria, ilay Samaritana tany avaratra. De taty afara babony Babilonianina koa ilay Israely taty atsimo, ilay taranaky Joda, ilay nianarantsika ny fanesy ireo vehivavy avy amin'ny taranaky Joda. De lasa narodany Babilonianina hatramin'ilay tempoly voalohany namboarina tao a Jerosalema. De ity tempoly resahana amin'ny andron'ny Ana ty zany efa tempoly faharoa ilay naorin'i Herôda indray ao a Jerosalema ihany. Fa tsy ilay tempoly voalohany intsony zany, fa efa ilay tempoly faharoa, ary nisy tafaverina leo zavatra nivavahana tany amin'ny tabernakely izay nentin'ny Babilonianina tao amin'ilay tempoly faharoa, fa tsy izay zany no zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tao amin'ny tabernakely sy ny tempoly dia mbola nisy an'ilay atao hoe toerana masina indrindra, ny mpisorona be ihany no afaka mitsofoka any. Dia misy ny antsoina hoe toerana masina izay ny mpisorona sy ny lehilahy ny akamaroany no miaraka tao. Ary misy ilay toerana ilay atao hoe ho an'ny rehetrarehetra, fitondrana fanatitra ho an'ny vehivavy, ny ankizy sy ny rehetrarehetra. Ao indray zany ny vehivavy tahaka ny Ana no nanompo amin'ny tempoly tany Jerosalema, na ilay tempoly voalohany io na ilay tempoly niorina faharoa izay tantarain'ny Lioka eto. Fa hoentiko mankaty amin'ny androntsika satria izay no tena lesona raisintsika vehivavy malagasy, indrindrandrindra amin'ny fampianarana eto amin'ny pejy, dia fampiarana amin'izao andro iainantsika izao. Rehefa rava indray io tempoly faharoa io tamin'ny année 70, rehefa maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty, niakatra tany an-danitra, dia mbola teo ny tempoly, fa ny Romanina indray no nandravana azy tamin'ny fotoanan'ny saika nanohitra moa ny zanak'Israely, mbola zanatany Romanina izy, zany hoe tsy nanafaka ny zanak'Israely teo ambany fanjanahan'ny ampira Romanina Jesosy, ilay Mesia, ilay nahafalifaly any Ana fa tonga hanafaka ny zanak'Israely, fa mbola vao maika rodana indray le tempoly faharoa, dia nanomboka teo amin'izay zany ny paritaka ny zanak'Israely rehetrarehetra, dia tsy nisy tempoly intsony ao Jerosalema, fa ireo diaspora jiosy ny paritaka naneran-tany indray zany no nanangana ny antsoina hoe sinagoga. Efa nisy ihany ireo sinagoga samihafa, zany hoe ohatra ny trano fiangonana kelikely, dia ny tempoly zany ohatra hoe katedraly lehibe tany a Jerosalema tamin'ity fotoana ity, fa mbola tsy rodana zany ilay tempoly faharoa amin'ilay fotoana misy any Ana taminany vavy tao amin'io tempoly faharoa io. Ary tany amin'ny sinagoga dia tsy nisy intsony ilay hoe masina indrindra sy masina sy ilay toerana ho an'ny rehetra, fa rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tsihatra ilay efitra mampisaraka ny masina indrindra sy ny masina, ilay mampisaraka ny hoe eto ny lehilahy, eto ny vehivavy tao amin'ny tempoly, ka nanomboka tamin'ny sinagoga zany taty amin'ny andron'ny testameta vaovao, dia
efa samy afaka manompo ao amin'ny sinagoga sy ao amin'ny tempoly daholo, na lehilahy na vehivavy, Taniana na taranaky Arona, taranaky Levy, ilay voalazany testameta taloha fa ireo ihany no afaka mitondra fiangonana, mitondra fivavahana tao amin'ny Jiosy, fa i Ana dia efa taranaky andevony Lea niteraka tamin'i Jakoba, tsy misy intsony lehilahy sy vehivavy, tsy misy intsony ny andevo sy tompo, ary Iana moa mbola jiosy izy mazava ho azy, fa tsy misy intsony koa jiosy sy tsy jiosy manao ny asan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny sinagoga. Dia mbola mitohy tantara. Voalohany teo taberna kely ilay nifindrafindra tranolahy, faharoa ilay tempoly izay rava indroa tany a Jerosalema. Amin'izao fotoana izao moa efa moské ngezabe no voalaza fa niorina ao amin'ny toerana misy an'io tempoly io amin'izao andro iainantsika izao, any amin'ny faritry Jerosalema ankehitriny. Dia ny fahatelo dia ireo sinagoga izay niparitaka nanerana ny izao tontolo izao, izay naparitaka an'ireo apôstôly sy mpianatra Jesosy rehetrarehetra. Dia rehefa niparitaka ny fivavahana kristianina, ilay antsointsika hoe kristianina ankehitriny izany, ilay mino fa Jesosy avy any Nazareta no ilay Mesia, no lazainy Ana hoe izy ilay Mesia, ilay Kristy. Kristy moa dia dikany hoe Mesia, ilay teny Hebreo natao amin'ny teny Grika. Dia tany atokantrano no niangona voalohany, nisy ihany le nivavaka teo ankianjan'ny tempoly, ny mpianatra araka ny voalazan'ny testameta vaovao, fa ny ankamaroany dia nivavaka tany atokantrano satria rehefa nitsangana tamaty Jesosy dia namangy ny mpianatra niafina tao anaty efitra. Tsy niteny izy hoe andao any amin'ny tempoly antsika miona, fa nanatona tany atokantrano Jesosy. Ary talohany nitsangana tamaty Jesosy dia nampianatra teny an-tendrombohitra izy, nampianatra teny ambony sambo, teny amoron-dranomasina. Tsy misy izany hoe Jesosy tsy nametraka hoe toerana anankiray tsy maintsy any anaty trano fiangonana na any anaty tempoly ianareo no mivavaka sy mianatra soratra masina, fa ao atokantrano izao ny mpianatra voalohany nitambatra moa zareo dia namidiny daholo ny fananany. Dia rehefa natambatra ny volany, tsy hoe nigalabona ny samy mpivavaka tao ihany, fa nanampian'ny vahiny, ny mahantra, ny mpitondra tena, ny kamboty, izany hoe natambatra ny fananany, nanampiany ny sahirana, fa tsy hoe namokisany tena amin'ny samy kristianina tao ihany. Endrika fahaefatra izany izay. Tao atokantrano. Nisy fotoana koa Jesosy rehefa nitsangana tamaty dia tamin'ny mpianatra teny amoron-dranomasina tahaka n'ilay izy nampianatra teny amoron-dranomasina koa no namangy ny mpianatra izy. Dia niara-nihinana ny hazan-drano sy ny mofo niaraka tamin'ny mpianatra teny amoron-dranomasina, izany hoe tsy voatery amin'ny altara fandraisana ny fanasan'ny tompo ilay mampizingizina ny maro ankehitriny io ihany izany no azo ivavahana sy andraisana ny fanasan'ny tompo, fa any atokantrano, any amoron-dranomasina, amin'ny toerana rehetra dia niarahan'i Jesosy nandray ny fanasana, ilay fanekena vaovao tamin'ny mpianany. Fadimy izany izay, misy ny tany atokantrano, misy ny tany amoron-dranomasina. Ary rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy dia hozy izy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao nareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy niteny mihitsy izy hoe mandehana nareo dia manangana trano fiangonana dia izay mitsofoka ao ihany no antsoina hoe mpianatro, fa mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, voanomboka ny asa misionany amin'ny maha-Mesia azy, hitododoa amin'ny hazo fijaliana tany Jerosalema Jesosy, araka ny mbola lioka ihany, dia naneraka fitopolo lalo izy ny aloha lalana anazy, izany hoe efa fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy ilay mampiasa mpaminany tahaka ny Ana, tahaka ny Jaona mpanao batisa, mialoha lalana hilaza fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe ny atao hoe mpaminany izany, tahaka ny mpaminany vavy Ana dia izay mitory fa ho avy
Jesosy hamonjy sy hanafaka. I Ana dia nahita maso nino izy na dia efa 420 taona aza fa hahita maso an'izany Mesia izay tonga zany. Ary isika kristianina ankehitriny koa dia mino na dia efa 2000 taona ty aoriana aza fa ho avy indray io Mesia Jesosy avy any Nazareta zay nombona tamin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, niakatra any an-danitra eo dia mbola hiverina fanondroany indray eny amin'ny rahony lanitra. Haninona? Tsy hamonjy tsony satria efa vitany ny famonjena fa hitsara tsy izay sisa velona fotsiny fa ny velona sy ny maty. Isika kristianina ankehitriny koa zany izay mpaminany vavy sy mpaminany lahy tahaka ny Ana dia miandry efa 2000 taona zay fa mbola hiverina io Jesosy avy any Nazareta niakatra velona tany an-danitra io hitsara. Am'izao zany no fotoanany famondram-po. Tsy isika zao zany ilay kristianina hitsara, tsy isika no mpitsara. Isika dia manao tahaka ny nataony Ana hoe tonga ilay Mesia, ilay mpamonjy sy ilay mpanafaka, efa tonga izy. Efa niporofony Ana fa nahita maso i Ana na dia niandry hatramin'ny fahanterany aza. Dia isika kristianina ankehitriny izay zany no mino sy maharitra tahaka ny Ana fa mbola hiverina indray izy hitsara. Tsy isika ankehitriny zany no mitsara hoe izay tsy ao anaty tempolo, izay tsy ao anaty fiangonanay, izay tsy mitovy anarana fiangonana aminay, izay tsy mino an'ilay trinité izay dogmatika nampianarin'ny rain'ny fiangonanay, dia tsy isy hombonjeny io Jesosy daholo. Tsy asantsika ny mitsara, ny asantsika dia manao tahaka ny Ana hoe efa nahita maso ny Mesia izahay. Mety tsy nahita maso anazy zazakely sy izy tamin'ny 2000 taona lasa tany Jerosalema isika kristianina, fa efa samy nahita an'izany Jesosy zany teo amin'ny fiainantsika ka izany no toritsika, izany no lazaitsika amin'ny olona rehetra araka ny nanirany Jesosy atsika hoe mitoria ny filazantsara fa tsy fampitahorana afo be, fa tsy fampitahorana fitsarana, fa ho avy tokoa izy tsara fa nanirany atsika dia anambara fa efa tonga teto izy. Nahita maso ny mpaminany nino tahaka ny Ana na dia niandry ela be aza, ary na dia tsy hahita maso aza isika kristianina ankehitriny tahaka ireo kristianina marobe tao anaty 2000 taona niandry an'ilay fiverenana indray, dia manohy atsika mitory fa tsy maintsy ho avy indray io Jesosy io, hitsara indray izy amin'izay fotoana izay. Izy no hitsara fa tsy isika no hitsara. Tsy isika ny hanao fitsaram-bahoaka na isika no hanao fitsarany lanitra, fa Jesosy no hitsara. Zany hoe na tany amin'ny tabernakely, na tany amin'ny tempolo, na tany amin'ny sinagoga, na tany an-tokantrano, na tany amin'ny moron-dranomasina, ary tamin'ny Covid dia be dia be ny ady hevitra niteraka hoe ahoana ty tsy afaka mandeha mivory any am-piangonana ty, nivavaka en ligne isika. Betsaka ny nanao an'izany, nasehon'Andriamanitra fa tsy fatim-patorana io rehefa tonga kristianina moa zany ny empereur romanina Alexandre lehibe tamin'ny taonjato fahaefatra, dia izy amin'izay no nanomboka namorona n'io fivavahana misy trano fiangonana hierarchika hoe misy ny temple, tempoly. Hatramin'izao dia mbola misy ny antsoina hoe katedraly, dia misy ny antsoina hoe zanam-piangonana, dia misy ny antsoina hoe bazilika, dia misy ny mila mandeha tahaka ny sanatria mitsara na manamaivana, fa lasa nitovy amin'ny any silamo zao ohatra hoe mila makany Lamaiky ny masina indrindra. Fa hozy Jesosy hoe tsy any a Jerosalema foana na any a Gerizima ilay tany a Samaria foana intsony ny fivavahana, fa n'aiza na en ligne, na amin'ny fanarahanao amin'izao fampianarana eto amin'ny Facebook sy YouTube en ligne izao aza dia eo Jesosy. N'aiza dia afaka hitoritsika ny filazantsara.
Amin'izao fotoana zao efa betsaka indrindra ty ivelany ny fiangonana efa manao hybrida izy hoe misy ny afaka tonga mivavaka ao anaty trano fiangonana fa misy ny efa manaraka en ligne avy any an-trano fotsiny. Satria le ty ivelany moa zany efa tsy misy tsony le manao rakitra mandeha miodikodina manodidina iny fa samy manome en ligne daholo na ny avy any an-trano na ny ao am-piangonana ho fampandehanana ny asan'ny fiangonana. Izany hoe mivoatra Andriamanitra dia eo foana na ohatra ny ahoana ny situationantsika olombelona na mbola eny an-dalana tahaka ny zanak'Israely nivoaka avy any Ezipta nivavaka tamin'ny tabernakely na tamin'ny andron'ny mpanjaka nisy tepolo tany a Jerosalema na tamin'ny andron'ny sinagoga na amin'izao andron'ny teknôlôjia izao mivavaka en ligne. Tsy any no zava-dehibe amin'ny fivavahantsika kristiana. Ny zava-dehibe dia ny haharetatsika tahaka ny ana mivavaka sy mifadihanana ary mitory ny fahatongavan'i Jesosy ilay Mesia. Tsy niala teo amin'ny tempolo izy ary tsy nipetrapetraka fotsiny izy teo fa nivavaka sy nifadihanana. Tsy hoe afa retrete za fa 80 taona tsy haiko 5 taona sa 4 taona ny retrete dia hiala teto amin'izay za fa tsy mety ho avy zao Mesia zao. Tsy misy an'izao retrete zao amin'ny asan'Andriamanitra. Abraham efa 70 taona vao noforana vao tonga olon'ny fanekena. Zany Mosesy zany efa 80 taona. Ry Daniela zany mbola tamin'ny fahazazany tamin'ny fahatanorana. Aza manao hoe mbola zaza ozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy an'io hierarchie napetrapetraka ny olombelona io hoe efa tsy afaka mianatra teolojia intsony ianao fa tratran'ny limite d'âge dia tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra intsony. Tsy misy an'izany tompoko. Amin'ny fiantsoan'Andriamanitra hanao ny asany. Fa Andriamanitra no manana ny fotoanany. Ary izay mino dia na dia efa 2000 taona ary zay mbola tsy mety tonga foana izany Jesosy hiverina indray tsara ny velona sy ny maty zany dia mila faharetana tahaka ny ana isika kristianina ankehitriny. Miandry mitazona ny teny fampanantenana ary rehefa nahita maso izy tanteraka tokoa hitany maso tokoa ilay Mesia teraka tao amin'ny tempoly dia nitory izy. Tsy nangina fotsiny ty le nandrasako dia andeha hody any amin'ny ray amin'izay za fa nitory an'ilay Jesosy zanak'Andriamanitra izy araka ny voalazany Lioka 2:7-30 hoe no niditra izy tamin'izany ora izany dia nisaotra n'Andriamanitra fa tonga ilay famonjena ka nilaza azy, nilazan'i Jesosy hoe Andriamanitra tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana ny Jerosalema. Tsy hoe nahita dia nangina dia niandry ny fahafatesana fa nilaza. I Ana zany no evanjelistra voalohany nanomana nilaza fa tonga ilay Mesia mpamonjy mpanafaka ny zanak'Israely. Betsaka antsika kristianina ankehitriny no faly hoe tonga ny mpamonjy antsika fa nomen'Andriamanitra mpitondra kristianina isika mijoro amin'ny finoany. Dia hanantena tahaka ny zanak'Israely indray ve hoe ho afaka amin'izay reto mpanjanaka Romanina reto? Tsy tadiny nahatongavan'i Jesosy teto fa ilay fanjakana avy any an-danitra no netiny teto amintsika teto ambonin'ny tany. Ary io fanjakana io izy rehefa nanontaniany Pilato izy dia tsy mitovy amin'ny fanjakana lay miady seza, lay fanjakana lay misy hierarchie tahaka an'ilay niresahana teo. Tsy io fiangonana naorin'olombelona be hierarchie io zany ozy Jesosy no izy fa ilay fanjakana tonga ao aminao, tonga eo amin'ny fiainanao. Ka dia mbola zanatany Romana aza ny Jiosy tamin'izany fotoana zany dia nino ihany taminany vavy fa tonga ny famonjena ny zanak'Israely. Tonga ilay filazantsara ka tsy nifato
patoran'ireo lalàna marobe intsony ny zanak'Israely hoe mana-masina ny andro sabata ilay asabotsy tamin'izany fotoana izany intsony fa afaka nivavaka tamin'ny andro rehetrarehetra rehefa tonga Jesosy namangy azy ireo tamin'ny andro alahady dia mofo sy ny divay izay fanekena vaovao natao teo amin'i Jesosy. Ity no tenako, ity ny rako izay nanavotananareo. Efa vitan' Jesosy ny famonjena. Ny asantsika kristianina ankehitriny izany tsy ilay mitalao amin'i Jesosy tsony hoe vonjeo za Jesosy, vonjeo za Jesosy. Efa vitan' Jesosy, ny aniran' Jesosy antsika dia mandeha mitory an'izany famonjena efa vita izany mba handraisany hafa koa an'io famonjena efa vita io. Fa tsy isika indray no mbola hanao tahaka ny mpisorona sy ireo mpitondra fiangonana corrompu tamin'izany fotoana izany, mijoro eo amin'ny vavahadin'ny fiangonana ka miteny hoe ianao tsy mahazo miditra ato, mila mitondra voromanidina aloha atao fanatitra, mila asorona aloha io volonao menamena tsy mendrika mitsofoka am-piangonana io, tsy azo entina ato io ireo le tsy azo atao an'izao rehetrarehetra io. Fa navaozin' Jesosy hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny didim-pitiavana dia mandray ny olona rehetra, mandray ny Samaritana izay fahavalon'ny Israely tamin'izany fotoana izany Jesosy, ka naniraka vehivavy Samaritana nitory azy tao Samaria. Vehivavy efa indimy nanambady, tsy vadiny akory ny miara-mipetraka aminy. Tsy ozy Jesosy hoe aleo izaho hitady vehivavy masimasina eto Samaria eto, asaiko mitory anakahy. Fa ilay vehivavy nolazainy fiarahamonina fa ratsy fitondran-tena no natsoiny Jesosy hitory azy. Nahita nino ty vehivavy ty hoe ianao tokoa ilay zanak'Andriamanitra, efa tonga ilay Mesia. Tahaka ny Ana nahita n'ilay Mesia koa ilay vehivavy Samaritana. Tsy niteny mihitsy Jesosy mibeba aloha anao, zay vao mahazo mandeha mitory aho. Ny asantsika kristianina dia mandeha mitory an' Jesosy, ilay efa tonga teto tamin'ny androny Ana ary mbola hiverina indray hamonjy atsika izay mino ozy Jesosy dia ampitafiny ny fahamarinany. Jesosy izany no lamba hitafiana, fa tsy hoezaka marobe ataonao io. Za mandeha am-piangonana isaky ny lahady, za tsy nanala zaza, za masina fitondran-tena, dikan'izany za ho any an-danitra, nefa ny rahalanao sy ny anabavinao hitan'ny masonao aza dia tsy velanao, tsy tianao. Ahoana hozy Jesosy ny itiavanao anakahy izay tsy hitanao maso? Raha izay madinika hitanao maso eo aza tsy filazantsara no torianao aminy, fa fankahalana, fanakiviana hoe ianao dia efa tsy miditra an-danitra intsony. Filazantsara tompoko no nasain'i Jesosy torintsika kristianina, fa tsy filazana loza. Noho izany, miafatra ho antsika kristianina rehetra, minoa isika na dia maharitra ela hatramin'ny fahanterana tahaka ny aniana aza dia tazominy teny fikasana fa mamonjy atsika Andriamanitra. Tsy famonjena araka ny eritreretin'ny jiosy tamin'izany fotoana izany hoe fanafahana ara-politika afaka amin'ny fangejany romanina, fa fanafahana ny tsirairay afaka amin'ny fangejany afaka amin'ny lalàna mamatopatotra sy mampatahotra ny helo sy ny fahafatesana mandrakizay. Fa mino fa efa tonga ny fanjakan'ny lanitra ary mizarana izany amin'ny hafa. Betsaka antsika kristianina malagasy ankehitriny, aiza ihany ary ty famonjena ny Madagasikara ty, efa tonga Jesosy, efa mamonjy atsika izy, fa ny fanjakany tsy eto amin'ity izao tontolo izao ty, fa ao amin'ny tsirairay. Na mandeha aza ireo famonoan'olona, mandeha ireo kolikoly sy zavatra samihafa eo amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao, mahita fiadanam-po isika kristianina satria Jesosy ao amintsika. Mafy izany ianao kristianina mijoro hoe tsy mahazo asa anao raha tsy manao kolikoly, dia mijoro amin'izany ianao hoe hiandry an'i Jesosy aho hanome asa anakahy, fa za tsy hanao kolikoly izany satria tsy sitrakan'Andriamanitra. Ary izany no isan'ny zavatra mahafinaritra mitondra antsika amin'izao fotoana izao hoe foanana io kolikoly
olo io manery ny olona izany no asantsika kristianina ankehitriny fa tsy mbola manakanakana ny olona tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra ka hanery hoe ny fivavahana ohatran'izao no izy, ianareo vehivavy tsy izy, ianareo sekta reo tsy izy, ny FFKM ihany no atao hoe fivavahana marina eto Madagasikara. Fa naiza dia afaka hivavahana sy handraisana an' Jesosy na en ligne tahaka izao ataontsika izao aza noho izany. Ianao izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana izao, mahita an' Jesosy tonga eo aminao tahaka ny mpaminany vavy ana koa ianao ankehitriny, minoa fa tsy zabruna no miteny aminao ankehitriny hoe Jesosy no mamangy anao, milaza aminao fa mamonjy anao, sy miantso anao hitory fa efa tonga Jesosy ary verina indray fa tena Jesosy no miantso anao. Noho izany toizo tahaka izay efa nataony ana mivavaha, mifadia hanina amin'izay toerana iantsony Jesosy anao ka torio ny filazantsara fa tsy ny loza. De ho tahaka ny izahay vehivavy tao amin'ny fiangonana loterana malagasy moa ankehitriny de efa samy sangisanganena eny ihany, maro ny efa miteny hoe de efa tsy ho hitanay eny izany fa de efa nareo angamba ny hanao an'izany, ny abandona fa tsy naharitra tahaka ny anana de efatra amby 20 taona aza nahita ny fahatongavan'ny Mesia, nitazona ny teny faminaniana. Mahafantatra ray aman-dreny lehibe ao amin'ny fiangonana loterana malagasy mijoro vavolombelona fa ahita maso koa izy izy izany ordinasiona-ny vehivavy izany. Tsy na de fantatra, tsy matahotra mihitsy izy hoe ahoana tokoa moa izany raha ohatra ka za efa antitra efa retirety ty mbola masamijoro amin'izany, fa ka nataony ana mijoro amin'izay fampanantenana nomen'Andriamanitra anazy na de ela aza vao tonga ny famonjena. Tamin'ny taona lasa tamin'ny 420 tokony nankalaza ny 15 taona namelanantsika vehivavy loterana malagasy nianatra teolozitsika fa tsy navela nankalaza. Nefa inona no nataon'Andriamanitra? Nisy vehivavy anankiray natao ordinasiona pastora no resantsika teto amin'ny pejy tamin'io taona 50 fanafahana io. Na de tsy tao a Madagasikara, tsy tao amin'ny fiangonana loterana malagasy aza fa taty Etats-Unis izy. Nataon'Andriamanitra tanteraka taminy efa vehivavy tokony hisotro ronono, efa retirety tahaka ny ana no tanteraka taminy teny faminaniana nolazain'Andriamanitra taminy. Niazona an'izany teny faminaniana izany izy ka tanteraka taminy na de mbola tsy tanteraka amin'ny fiangonana misy azy tany a Madagasikara aza ny fanaovana ordinasiona ny vehivavy. Tsy izy rery fa be dia be ny vehivavy malagasy, indrindra vehivavy amin'ny loterana malagasy tahaka anazy hoe de fa rehefa io ny fanapakevitry ny fiangonana de mety hoe atsoin'Andriamanitra amin'ny fiangonana hafa amin'ny toerana hafa izy atao ordinasiona any, tsy vo izy rery fa ny tiana lazaina de tsy izay eritreretin'ny masontsika fa fahatanterahany faminaniana araka ny toe-tsaintsika izay mila zavatra précis amin'izao fotoana izao ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary tsy misy limite d'âge. Fa Andriamanitra ny tompony, Andriamanitra ny mandamina, ny anjarantsika de mino maharitra amin'ny fivavahana sy fifadian-kanina fa tsy mipetra fotsiny na de efa antitra tahaka ny ana mpaminany vavy aza, na de tsy ao anatin'ny taberna kely sy tempolo sy sinagoga intsony aza fa en ligne no aniran'Andriamanitra antsika hitory ho evanjelistra tahaka ny ana, nitory fa nahita maso ny fahatanterahany famonjena sy ny fahatongavan'ny Mesia dia aza misalasala isika fa tsy fatopatorana rafitra napetrak'olombelona izany ny maha olom-bo antson'Andriamanitra isika. Ho anao ary izay mpanaraka ny fampianarana mitoy eto amin'ny pejy de manasa anao koa hizara ny reto fampianarana reto hitaona ny hafa koa hiara hitory amiko ka ny fifaninanana izay ataontsika isam-bolana eto amin'ny pejy izay famporisiana anao de
mbola misokatra hatramin'ny alahady 5 febroary amin'ny 20 amin'ny orany Madagasikara. Sorato ao amin'ny commentaire n'ilay fifaninanana izay rehetra fantatrao momba ny ana, izay lesona rehetra azo tsoahana fois 10 points ny valiteny omenao arak'izay numéro omenao, miampy an'izay réaction rehetra ho an'izay namanao asainao manao réaction. Ny vokatra vonjimaika zany hatreto dia itoavina no nahita valiteny 610 sy réaction 5, zany hoe 165 points zany ny antoavina, Iantso 103 points, Imitia 101 ary Ili Naina 54 points. Mbola tsy taranao raha zao voandray anjara, mazotoa ary dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay ifa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.